Ya, manao antsoavo ho antsika vahoaka malagasy rehetra ambany lanitra. Ho antsika vahoaka malagasy tsy vaky volo. Ny foko 20 manerana nosy Madagasikara. Etoana zahay dia manao antsoavo anareo. Ianareo vahoaka malagasy izay very tany, izay very trano, izay very fananana, voan'ny hery famoretana, voan'ny fanambotrena, voan'ny tsinjazo lena, izay nataon'ireo mpitondra tsy matahotody, na olom-boatendry zay, na olom-boafidy zay, na ny mpitsara zay, na ny miaramila zay, na ny zandarma zay, na ny polisy zay, na ireo guvernera. Manao antsoavo anareo izahay mba handefa aty aminay amin'ny MP, amin'ny message privé, ireo antota taratasy izay anananareo porofo mazava tsara hoy izaho. Porofo mazava tsara fa anareo reo tany ireo, na tany mbary io, na tany amin'ny plage io, na amin'ny nosy io, na tany dehibe io, na tany any amin'ny villa, na misy trano na tsisy trano. Izay aloha ny lahara-pahamehana amin'izao herinandro izao dia hanao rafitra handahatsa an'ireo lista ka hamerenana an'ireo fananam-bahoaka izay nalana ankerin'ireo. Maro ireo mpiasan'ny tribunal izay nanao hery, nanao abus de pouvoir, izay nangalaka ny fananam-bahoaka madinika. Maro ireo gouverneur voatendry Andry Rajoelina izay nanitsakitsaky ny zony vahoaka, nangalaka ankeriny ireo trano sy tany ny vahoaka. Maro ireo mera volom-boafidy izay nanao abus de pouvoir, nangalaka ankeriny ireo tany sy tranony ny vahoaka madinika. Maro ireo député izay noapefy nanao abus de pouvoir, nangalaka ny trano sy tany ireo vahoaka malagasy madinika. Maro ireo senatera ary maro koa ny mpitandro filamina izay manao toetra manao n'izay toetra dratsy zay. Fotoany zao ny hamerenana ny fananan'ny vahoaka madinika hiverina amin'ny tompony. Maro ireo mpivahiny na ataotsika hoe teratany fa maro ny karany izay manabotry ny fananam-bahoaka, ny fananan'ny vahoaka ka mila atao lista daholo reo. Maro koa ireo mpivahiny, vazaha, maro samihafa amin'ny tany fiaviany. Nanabotry ny ray petsapetsa, ny karana sy ny vazaha izay nanabotry ny fananan'ny vahoaka, nangalaka ankeriny ny fananan'ny vahoaka, ny vidy amin'ny vola farany ambany ny fananan'ny vahoaka, ka ho anareo rehetra eraky ny nosy Madagasikara na ireo nosy kely izay nalaina koa ho nomena ireo mpivahiny. Ianareo amin'ny faratsy avaratsy ny toliara izay noravainy nalainy bazy toliara ny fanananareo. Ianareo rehetra manerana ny nosy Madagasikara zao anovanay antsoavo izao, izay very trano, izay very tany aloha ny laharam-pahamehana. Ny hamerenana n'izy ireo aminareo tompony raha kotoa ka mazava tsara ny antota taratasy rehetra izay anananareo ny tany sy trano izay nalainy reo tsy patahotody. Izay aloha no teny izay nampanantenanay ka ho tanterahina izy io manomboka amin'ny herinandro tia ka aza atao andrasoandraso ny hamerenana anazy. Na io tany nalainy zareo ankeriny, na io tany nasina menasika nasina vola, na io tany mbola miadana amin'ny tribunal, fantatra fa olona manampahefana ary olona mpitondra ary olona mpanabotry, olo teratany vahiny no nanangalaka ankeriny reo fanananareo reo dia alefaso avokoa reo atota taratasy satria maika de maika ny fanaovana an'izany hamerenana azy aminareo tompony malagasy ambany lanitra rehetra rehetra.
ka maro anisa ireo havatsika anambany volo, maro anisa ireo havatsika izay tsy manana antony page, tsy manana antony Facebook tony, mila pandrenesitsika rehetra, mila pandehana nanelakela trano any zany zavatra rehetra zany. Na tany aiza io rehefa ao anatin'ny nosy Madagasikara, ireo nosy kely ny Madagasikara, na io efa nahavitany zareo trano mijoalajoala, na io mbola miadana amin'ny tribunal, koa ananareo profa anareo tanteraka, anareo marina ankitsiny ny ireo tany sy trano ireo, dia mila alefanareo maika de maika ny lista sy ny taratasy izay ananareo mba hamerenana an'izany aminareo vahoaka malagasy ambany lanitra tompony. Tampitra ampitawa ary partageoa alefaso anelakelan-trano any izany fanambarana zany ho henon'ireo vahoaka madinika tsy mampiasa Facebook, tsy mampiasa YouTube, tsy mampiasa Instagram, dia mila mampandriany zareo ary manangona andreo taratasy reo. Ary eto izahay defa mametraka teny mafy ho an'ireo koa izay manamiseho hisoloky ireo olona izay tsy manana tsy mahay taratasy, ka ny zavatr'olona no hataonao zavatrao de ho sajina ianao raha toa ka tratra izany. Manantena ny fiaraha-miasa avy amitsika rehetra malagasy ambany lanitra izahay aty, ary mampanantena anareo fa tsy hiandry amambolana ny hamerenana an'izany fanananareo zany ampelatananareo. Mankasitraka ho an'ny tanindrazana. Mitodika ao aminareo tafika malagasy ny tenanay mba hamarinareo tsara iny video zay niparitaka iny ny helicoptera izay nienga, helicoptera mpitondra ny Rajoelina nienga avy ao Ivato ka tonga tao a Sainte-Marie, ary mbola 35 minutes zay niala ny jet privé avy ao a Sainte-Marie hiazona nosy La Réunion. Ka mba mila hamafisinareo hoe mbola ao antoerana ve i Rajoelina sa nandositra ny firenena. So de mba vacant izy abandonnement de poste, dikan'izany efa tsy ao, efa fatatsika fatapoko fatapirenena fa efa tsy ao ary efa tsy amperinasa i Général Bomba Ravalomanina efa niala ny firenena. Nanao abandonnement de poste ary efa nalainy reo bureau maharitra ao amin'ny antermeran-doholona. Ka mba hamarinonareo mbola ao a Madagasikara ao antoerana ve i Rajoelina amitsika zao miteny zao sa efa niala ny firenena izay tantanany. Mandrambesa disposition nareo, mandrambesa andraikitra anareo tafika indrindrindra fa nareo ao amin'ny Kapsaty, raha toa ka tena marina fa tsy ao intsony izy, dikan'izany niala ny firenenany izy ny abandoneny ny vahoaka malagasy, ka raisinareo ny andraikitra, raisinareo ny adidya, manantenanareo ny vahoaka malagasy rehetra ambany lanitra. Hafatra ho antsika rehetra zay izay mahalala vaovao indrindrindra nareo ao Sainte-Marie izay nitongava ny helicoptera ao sy nialany io avion io mba handefa amireo manamboninahitra any amin'ny Kapsaty, handefa ty aminay raha ohatra ka tsy afaka mandefa any amin'ny Kapsaty nareo ny fahamarinany zany zavatra rehetra zany mba hanamarinantsika hoe mbola misy filoham-pirenena ve ao sa efa tsy misy. Mankasitraka ny fiaraha-miasa ho antsika rehetra, apartaho maximum ty video ty mba ho tonga amireo tompon'andraikitra rehetra ambaratongany.